Mitoy ny famolavolana ny politika ny fananantany taoreny fankakivitra tany amin'ny faritra sy teto Antananarivo dia anjaran'ny teknisianina momba ny fananantany no mitondra hevitra entina hanatsarana sy fanavaozana ny fananantany. Amin'ny maha teknisiana dia hitondra ny fomba fijery ny entina hantsarana ny politika fananantany eto Madagasikara ny syndicat ny inspektera momba ny fananantany ao anatin'ny fivoriam-ben'ny syndicat izay nisokatra androany teny amin'ny résidence Ankerana no amoahana feikevitra entina hanatsarana ny fananantany eto Madagasikara. Foncière dia mahakasika ny lafiny rehetrarehetra ka tsy maintsy hodiniana daholo na ny any amin'ny vondrom-bahoaka na ny aty fotony na aty amin'ny fanjakana foibeka ao ny freky ny volavolan-kevitra moa ny hamaritra an'izay ny corps rehetrarehetra angamba ny akamaroany manana an'izany dia mifaniriana ny syndicat ny inspecteur de domaine ny corps ny inspecteur de domaine dia manana an'izany koa mitovy amin'ny corps rehetrarehetra izay mitovy aminy mivoaka fiofanana mitovy aminy. Amin'ny volana mars 2024 no vinavinaina hivoaka ny politika ny fananantany ho an'ny fanjakana malagasy. Fotoana izay anaovana tombanezaka ihany koa amin'ny fetra fampivarotana ny fahatanam-panjakana sy ny fivoriana tanterahan'ny syndicat ny inspecteur ny fananantany amin'izao fotoana izao. Le fepetrany raisina raha enonareo tsara kama ny kabarin'ny tale généralny fananantany tao dia niraisy ny fepetra iny hoe fampiatono ny fampivarotana ny tany-panjakana na vita titre tsy vita titre dia ahafahana mafantatra hoe aiza daholo reo tany-panjakana ireo hoe firy amin'ireo tany-panjakana ireo mbola disponible mbola malalaka azo anatanterahana ny tetikasa izay ataon'ny ministère-panjakana na ny gouvernementa amin'ny tetikasa izay notanterahana. Dia faharoa ahafahana manatanteraka ihany koa natao hoe réserve foncier zay tsy maintsy asina zany hoe réserve foncier zany mba ahafahana manao an'ilay politika famparisoana eto Madagasikara. Aiza ho aiza ozy ianao izay koa anisan'ny atrikasa ataon'ireo inspecteur de domaine reo anao amitiny zareo hoe firiny isan-jato tamin'ny lay inventaire no vita amin'izao fotoana izao. Vita izay tapitra amin'ny fahafarany volana décembre ity ny feptaona fampiantona azy dia hijery zareo hoe aorinan'io inona amin'izay ny asa miandrentsika amin'ny domaine anatanterahana azy. Vita zareo izay tetikasa ara-teknika zay dia avy eo iny tetikasa ara-teknika iny ifabidinina amin'izay ho nivon'ny staff ny ministère-ny mpanjakana dia eo zay hijery amin'izay hoe ahoana amin'izay ny fepetra raisina. Jerena mandritra ity fivoriana ity ihany koa ny mikasika ny fanatsarana sy ny fanavaozana tokony atao mba hanomezana fahafampony mandrararaha eo nivon'ny sampandraharahan'ny fananantany. Hodiniana mandritra ny fivoriam-ben'ny Santaika ihany koa momba ny satanfe ny mpiasan'ny fananantany dia hitrohitra amin'ny rahampitso izany fivoriam-ben'ny syndicat ny inspecteur ny fananantany izany.